ho fiarovana ny fiandrianam-pirenena sy hamerenana indray ny tany-tandalana mba hisian'ny fifidianana madio, marina, tsy mitanily, manaja ny demokrasia ary eken'ny rehetra. Izahay kandida milatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena dia miombon-kevitra ary mitaky ny fanatanterahana ireto voalaza manaraka ireto. Voalohany, tsy manaiky ny filantsahan'ny kandida, tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy hifaninana ho fidiana ho filoham-pirenena malagasy. Faharoa, mitaky ny fanovana ny firafitry ny CENI amin'izao endriny ankehitriny izao. Fahatelo, mitaky ny fametrahana cour électorale spéciale hitsara ny fifidianana. Fahaefatra, tsy manaiky ny gouvernement ankehitriny hitantana ny raharaham-pirenena mandritra izao fanomanana ny fanatanterahana amin'ny fifidianana izao. Mba ahafahana manatanteraka ireo dia hiroso amin'ny ezaka rehetra izahay mba hatongavana amin'ny fifanarahana politika. Ny fanatanterahana ireo dia antoka mba ahafahana miroso amin'ny fifidianana milamina sy eken'ny rehetra. Noho izany, raha tsy misy fifanarahana afaka fotoana fohy dia manome fotoanantsika rehetra hery velona eto amin'ny firenena, vahoaka malagasy eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao.